Tompo kilasy tompo vavy ty fandrenesam-panatsarana ireny no miara-banatsika nahatratra mety taona 2024 ity ary dia iny kanefa taona hitondra fahasoavana sy fanampiana ho antsika rehetra mpanaraka ny fandarana eto amin'ny TV Presse Mada. Eto sika dia andray vahiny izay marena fa izy ihany koa no azo lazaina fa namarana ny fandarana tsikafona teto amin'ny TV Presse Mada ary mbola ny zareo ihany koa no anokatra izany amin'ity taona 2024 ity dia tsisy akory fa ny avionivony randrana sindikaly izay tany Andriamatoa Barson Rakotomanga secrétaire général ty syndicat ty miarabana tompo manaikitray ho vahiny ny fandarana. Ya, ny teny entina voalohany dia ny miaraba ny nareo ny technicien rehetrarehetra ato amin'ny TV Presse Mada mankasitraka amin'ny fanasana satria zava-dehibe ho an'ny randrana syndikaly no mafaka mitafa mivatana amin'ny mpiasa toy izao. Faharoa dia miaraba rehetra ny mpiasa rehetra na vita ny 424,000 mafimafy ny 424,000 raha hoantsika teo anivon'ny mpiasa malagasy dia isoran'Andriamanitra fa nomeny fahasalamantsika ny fanatanteraka an'izany na teo azy zay fahasahiranana be da be zay hitantsika izay dia mbola nomeny an'izany tsika ty taona vaovao ty dia eto zany no iarabana ny mpiasa rehetra ihany koa naiza misy anao na misehatra iny ianao na misehatra inona dia miarabanao na hatratra nyty taona 2024 ty ary angatahantsika amin'Andriamanitra ny nomezany antsika fahasalamana feno sy fahombiazana amin'ny asa mandrara rehetrarehetra dia indrindra ihany koa moa zany hoan'ny fanohanany ny tolona izay mbola miandratsika mpiasa malagasy hitantsika tsara fa mafimafy ny iny 420 fa omety ho mafy no izay to ny 520 raha ohatra ka fijeritsika azy amin'izao fanombohany zao fotsiny mety tenitsika hoe maninona no hoe ho mafy raha ny kabariny filoham-pirenena aza moa zany iny moa zany ny engatsika voalohany amin'izao dia enina taona andray fito taona zany zao ny filoham-pirenena no eo ny prime ministre tsy miova mihitsiny dia mandat ray efa vita hiditra efa miditra mandat roa efa anatina mandat roa nanatenitsika rehetrarehetra hoe raha ny paikady mpanjakana ilaza hoe hijery bebe kokoa ny sosialy amin'ity mandat faharoa ty dia gagitsika indrindra tsy etanio vondrana syndikaly na eno an'ilay fanambarana fa tsy misy mihitsiny moresaka momba ny mpiasa tao anatiny zany kabary ny filoham-pirenena zany ty fantatsika tsara fa tany anatina loi de finance zany efa tsisy resaka mihitsy ny resaka fisondrotan-karana ny resaka mpiasa moa zany dia efa lasa ambanin-javatra zao zany atsika mba nanantena hoe efa nisy zay ny traikefa efa tokony isy ny traikefa nisy ny lesona be da be tokony ho raisin'ny fanjakana tao anatin'izay enina taona zay dia ametraka paikady mazava amin'izay ho any amin'izany hoe firoborobony ny sosialy sy ny toe-karena zay indrisy anefa fa ilay sosialy lazain'ny filoham-pirenena tao anatin'ny kabary ilay mbola le hoe tsimbona le fizarazarana zany hoe mbola hiditra ny anatin' zany fizarazarana zany ihany zany no eritreritry ny fanjakana ho anaovana ho an'ny 520 dia eto zany tsika dia efa mampimana mpiasa rehetra malagasy tsika zany hoe tsy isa zany izay paikady ho an'ny fandrosoantsika zany satria reny no tenenitsika foana hoe reny ny tena hoe reny fizarazarana reny zany ny tena mamotika ny tontolon'ny asa reny miteraka ny olona ho kamo tsy hiasa hiandry fotsiny dia lasa rehefa mahazo kely an'ireny dia lasa mamorona reny le karazana asa kely lazaintsika hoe asa marefo reny kivaribaritra etsy maketsy dia amidy etsy tsisy tena hoe mahatry ny fiainana ara-tsosaly zany moa zany dia tsy misy mihitsiny dia zay zany mitondra lazanantsika rehetrarehetra hoe tsy tokony ho gaga zany tsika amin'izao
raha manao an'lay fitina keliny le hoe niainga tany amin'ny hoan'ny 4 niainga tamin'ny fanambarany ny eveka zay nilaza ny tontolo mihitsy zany hoe Madagasikara hoe fiainatsika Madagasikara nefa manaiky zany ny ray aman-dreny am-panahy hoe tena mijaly ny vahoaka malagasy ary tsika mpiasa no mahameno an'izany ny mpiasa miandra isam-bolana de ny mpiasa miasa tena miaraka mivady aman-jany mameno an'lay hoe vahoaka malagasy mba iny tena hoe vahoaka anatin'izay tsy njivy zareo amin'ny eveka fa ny eo amin'ny FFK moa fanao fanamparana ko de mbola makany am'izay ihany iny zao vo entsika teo ihany ko ny kardinaly zany rehetrehitra zany ray aman-dreny am-panahy olo beta ny mpanao politika de efa tsy resahantsika ntsony ny azy zany ny olana amina resaka hoe olana politika amina fifidianana inisy ny fiarahamonim-pirenena koa zany efa nyresaka ihany koa nanentana mihitsy raha zao transparency international mikasika ny fanentana hoe tokony tsy anaiky an'ireny vahoaka-pifidianana reny ny hery-velona rehetrehitra satria de tena namotika n'zany baribary be ny resaka kolikoly zany rehetrehitra zany sy miady ao anatin'izany moa zareo de izay zany ny resahantsika ao anatin'izay rehetrehitra hoe tena efa tena akaiky de akaiky zany fipoahana ara-tsosialy zany raha izany zavatra zany resahantsika satria samy nanantena daholo ny rehetrehitra hoe isy mivaingana ny kabary hoentiny ny fanjakana manoloana ny reny rehetrehitra reny tsy zay nefa ny netiny fa eto zany tsika hoe ry crise zany raha zao fandehan'izao maheno ny mpanao politika tsika hoe tsy anaiky tsy janona amin'ny voka-pifidianana rehefa tsy manaraka amin'ny eritreretany zareo ny fiarahamonim-pirenena manambarany reny isika mpiasa malagasy zany no fatratra tratra farany eo foana amina resaka raha vao misy io crise io eo am'izay mihitsiny zany ny tena mahatonga ny teto anivony rana syndikaly hoe tsy vo izao hoe fatram'izay zany hoe raha vao misy hatramy olana tam'ireny crise tamin'ny fifidianana filoham-pirenena reny hatrany de efa nitsangana ny rana syndikaly niditra tany am'ireny hoe FSMM nanao an'ireny etsika rehetrehitra reny ny tonga indray fifidianana tamin'ity taony ity ny resaka solombavambahoaka teny ihany koa nanangana ny kim ihany koa komity imbonana ny mpiasa malagasy nandray anjara ao anatin'ireny ny rana syndikaly visy ihany koa am'izay hoe tapitra ndray zany miditra be ny tanàna de mandeha indray ny hoe hika ho an'ny fahafahana mandray anjara anatin'ireny ny tiana ho tenenina mpiasa rehetra zany de hoe manao ny ezaka rehetra mihitsy ntsika mitondra ny vahaolana mba hialana amin'ny crise zay zany zavatra mahaasa satria isany raindray adin'ny olona hoe ny syndicat zany ny taky ny zo miaro ny zo manao fitokonana zay fotsiny ve mampiofana zay fotsiny ve misy an'le anankiray fahatelo adin'ny olona hoe mampitondra ny vahaolana rehefa mahatsapa hoe mety hiteraka crise ny zava-misy eo amin'ny tany sy ny firenena anjara ny syndicat ny mitondra ny vahaolana rehefa manana n'izay vahaolan'izay izy ho an'ny hery velona rehetrehitra satria ny mpiasa foana zay no crise nisy rehetra teto tany sy firenena de ny mpiasa foana no tena hiarany zany crise miaritra ny mafy ny mpanao crise ny tsy manana olana am'zany zareo mahita hoanina foana fa ny mpiasa no mijaly hatrany ao anatin'izay rehetrehitra zay io zany no mety manontany rehetrehtra inona ary le vahaolana itsika ao anatin'izay foana hoe tsy vandroany fa hatramin'ny 3 sy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tsika nanatitra vahaolana tena anivony hery velona rehetrehitra zao zany tsika miteny ray hoe raha tsena hiditra amina resaka crise zany ihany dia tokony miditra foana ao anatin'izany fifanarahana satria na ny guerre mondiale aza de eo ambony latabatra foana no mamaly izy tsisy an'izany ihany na misy aza no korotana misy ny famonoana etseroa fa farany eo ambony latabatra ihany de zay no anty am'randrana syndikaly hoe kosa raha ohatra efa fatatsika fa ohatry zao le mety hiteraka crise ny zavatra rehetra na ny fiakarany vidim-painana hitasika miakatra be zao io zao fa mampamanano tanina mampitahotra ny rehetra ndray hoe hiakatra ny viditsolika de efa miorooro daholo ndray zany ny mpiasa rehetrehtra am'izany fotoana zao
atsika tsara fa reny piasa tsy piasa daolo ny reny le tsy mahalo vidinjiro sy rano reny de hiaran'le 500 mijery ma efa fampitahorany efa iainany fijaliana iainany piasa zany mijery an'reny piasa ianao isan'andro anao de mahita piasa foana mifindra trano mitsoka hofatrano satria tsy mahalo hofatrano vao mainka moa zany hoe hiakatra indray ny solika mazava loatra ny fitaterana rehetrehtra zany miakatra ny vidim-piaina ray manontolo zany miakatra zay zany no tena hitenenana eto anivondrana syndikaly hoe le paikadry ny fanjakana tsy hita misy ho an'ny famahana ny olana sosialy ny vahaolana ho an'zany resaka hoe fiakarana vidim-piaina zany de zay no mahatonga anay fa mametraka an'zay manano tanina ny krizy zany satria samy miteny daholo na mpanao politika na société civile ny ray aman-dreny am-panahy ny olana eto Madagasikara mifanitranony vahoaka malagasy ny piasa ao anatin'zany ka raha ho avy any am'zany krizy zany any dia zay ny sosokevitra hoe tokony misy ny accord politique io accord politique io mety manahirana ny olona no miteny an'le hoe ahoana koa zany accord politique zany nefa tsy nahitambokany foana hatram'izay marina zany fa namahany olana fa tamin'ny apahany de zay ny anovana an'le izy ny anarana ny mety manahirana fa ny anivony rana syndikaly de hoe io ny accord politique ary tsy mijanona ho an'ny antoko politique any mpanao politique ihany ny manao ny accord politique fa mila miditra ao anatin'ny société civile mandray anjara reny antokon'olona manao fanambarana rehetra reny zany tokony tsy mijanona fotsiny amin'ny fanaovana fanambarana fa mila mitondra am'izay hoe ao anatin'le accord politique inona le vahaolana entina mandritry ny fotoana izay anaovana ampiarana n'iny accord politique inona daholy ny zavatra tsy maintsy enjehana ho an'ny tanterahana ho an'izay hoe makany amin'ny fanatsarana marina na hidirana ny amin'ny resaka 5e république raha tsy olana zany ikidikako lalam-panorena na ny lalàna rehetrrehetra afaka atao daholy zay ho an'ny politika fitantanana fa ny sosialy ao anatin'izay no tena ngezabe ihany ko hoe tsy maintsy jerena ny eo any sosialy mandritra zay fotoanzay ahoana ny lalàna mikasika ny fiaina ara-sosialy mikasika ny fahasalamana reo lalàna ny makasika ny sosialy mipiasa rehetrrehetra reo ahoana ny ahafahana mametraka an'izy mifanaraka tsara amy zava-misy am'izao fotoan'izao fa tsy hoe mandeha ny accord politique dia voaka avy eo ny accord politique de ny seza sy hoe anao fifidiana nanomana fifidiana nanomana ko zany no andaninandro ao anaty zany ilaina any sosialy no fantatry ny olona hoe manomboka zao zany de ahoana ny fisitrononon'ny zoky olona fa tsy tokony isa-telo volana tsony zany tokony ho hitany anatin'ny accord politique ilazana an'le hoe mahatonga anay eo anivon'ny rana syndikaly manery an'izay hoe manao an'izay fitakiana zay tokony miditra miavaka zany ny accord politique misy ny politique de misy société civile miditra ao anatin'izay mandray antsara ho an'ny fandrafetana an'le izy am'izay fotoan'izay mitsamy tanteraka daholy fa tsy ny mandroso ny olo vahaolana politique mandroso ihany koa ny vahaolana sosialy tsy misy ny krizy am'izay fotoan'izay fa sady mamaha krizy no mitantana ny olana politique am'izay fotoan'izay zay ny zavatra ngezabe zay entin'ny eto anivony ranazikaly ho an'ity 524 dia satria dia zay mifeo rehetra etsy aroa dia makany am'le hoe tena mipotika ny tontolo ary tsika moa zany raha mien'ny réseaux sociaux ny atsika hoe Madagasikara gisitra zany hoe manitra indrindra-tany misy aramoa iny le nataon'ny olona sangisangy hoe Elon Musk le mpandakarena indrindra any Amerika any hividy any te hividy any Madagasikara arotsika tsanany zany zany efa tena fanambanina tsika eto Madagasikara mihitsy fitentsika malagasy mihitsy zany ary zay ny tena hitodiana amin'ny nahagaga anay eo amin'ny filoham-pirenena hoe ny fanjakana moa zany hoe zany ve nefa hitenenan'ny olona atsika de isika mbola ilaza hoe fizaraham-bola ndray no ale vola amin'io mbola vola trosaina satria any rehefa tafarisaka tamin'ny FMI zay nanampa tam'zany reny transfert d'argent au ménage zay ny anaran'ile volana tsimbon'iny amy teny frantsay zany ny anarany any am'zareo any zaraina amina izy tsy ohatran'reny zarazarainy otra mizara voanjo reny ary raha ny fahafantarana azy fa hoe rehefa misy tena hoe krizy misy olana vo miasy ny atsika zany lasa tena ho atao zaraina ohatra mizara voanjo le izy inona ny fandrosoana am'zany tsy isy fandrosoana sosialy am'zany tsy isy fandrosoana toe-karena am'zany de zay ny mahatonga hoe tena tsy haitsony zany
mampieritreritra zany hoe tena tsy mahay le hoe fampandrosoana sosialy sy tsy manana programa sy paikady sosialy mazava zany ny fanjakana tsy mahay ve sa inona fa raha mampieritreritra am'izao fotoana zao sao de tena tsy voafehy ilay izy a matoa amin'ny fotoana tokony ampisehoana n'le izy am'izay a tsy hita fa zavatra hafa ndray a no mivaoko anatiny ka ny tanana ny mpiasa rehetrrehetra tsika mila mivonina ary zay no mahatonga andrana syndikaly mivoy mahitsiny a ny soskevitra satria tsika mila mivonina hoe mba hitsisiny ny krizy satria raha tena izy ndray ny krizy de tsika ny vomafy a de manao soskevitra tsika aloha de miomana zany tsika iarovana tsika reny soskevitra tsika reny zay mila iomanantsika mpiasa ampahafantarana ny mpiasa hoe ny atsika ny soskevitra amin'io mba tsy hisiny ny krizy a dia milina ny accord politika andraisan'ny société civile anjara ny lorany ny resaka paikady mpiasitra ny sosialy sy ho an'ny tontolon'ny asa rehetra eto amin'ny tany sy firenena anaika n'izay fampivondronana nyty accord politique ty ve zany mpitondra efa maro ihany ko reo atao hoe fionana andatabatra hatramin'izay tsy nanoina mihitsy nefa ty fitondrany ty na tsy tia lala ihany koa raha no maromana kokoa fa hoe efa mandeha araka ny tokony ho izy ny fiainam-pirenena tsy ho very anjavy ny takany asa ty fidanitra indray ve zany izao hoe anso ataon'ny randrana syndikaly am'izany fampionana andatabatra boribory zany ny atsika ane tsy tokony ho taitra am'izany zany ny mpiasa malagasy e satria nahiteny aza amin'ny fanjakana hoe zay efa eto anay daholo ny fahefana zay ny tompon'ny fahefana zay ny tompon'ny miaramila rehetrrehetra mariny zany ary tsisy mandahan'izay fa ny tia nivo ny randrany syndikaly zay no anjara andraikitra ny randrany syndikaly milaza hoe raha isy krizy a de reto ny vahaolana malaky a ahafahana miala am'izay a satria fatatsika tsara fa be da efa tsika nefa 4e république efa mpitondra firy zany a fa maro be ny mpitondra teo aloha teo a samy nanana ny fahefana ohatra n'izao am'izao io manana ny miaramila manana ny tafika manana ny rehetra fa rehefa tonga ao anatin'izay le teboka farany a am'le fipoahana sosialy de tsy maintsy miditra any am'izay krizy zay de tsy maintsy miditra amin'ny famahana olana famahana ny krizy zay ny zava-nisy teto ary tsy voandroany zany tsy hoe voazao efa hatram'izay zany efa fantatry ny rehetrrehetra hoe vaonat tsika mety hiteny ny rehetra hoe ny mpanohatra ne maivana zay moa zany le resahantsika ino zany de afatra ho anareo mpanohatra e ho anareo mpanao politika e fa maninona no maivany ianareo inona ny olanareo tsy mahafehan'lay paikady ho an'ny fampandrosoana politika ave nareo mahatonga anareo teneny rehetra hoe maivana fa isika miteny hoe ny fipoahana politika ny fipoahana sosialy tsy voatery iainga avy any amin'ny antoko politika iny e zay tadiditsika tsara raha maheno any reny rehetra any amin'ny firenena hafa reny tsika rehefa nisy teny reo mouvement populaire filaza azy tsy voatery fa misy zavatra hitan'ny vahoaka hoe tena efa ampy kosa zay a feretana ny mafy zay a de misy ny fipoahana sosialy zay fotoan'zay a tsisy ny vahoaka ny tompony fahefana tsisy mahatohatra amin'ny vahoaka zany rehefa mitroatra ny vahoaka ao anatin'izay satria zao any na ny ray aman-dreny am-panahy rehetra samy efa nanao fanambarana daholy tena mitsaly potika le firenena potika de zay no mahatonga anay hoe mbola afaka miresaka am'izao a tokony miditra ao anatiny tokony tsy mitoko teny fatratra tsony zany ny fanjakana satria iny fanambarana tamin'ny farantaona nataon'ny filompirena iny ny eritreretan'ny olona hoe misy paikady tsara satria efa nanana expérience enina taona mba tsy hitenenana tamin'ny andro tetezamita fa enina taona zany a tokony misy a paikady mazava am'izay ary efa nytenenina ao anatin'ny programme amin'ny fanjakana hoe hijery ny sosialy bebe kokoa fa tsy nihita zany a de mazava loatra zany a tsy maintsy miova atsika ao anatin'ny paikadiny rehetrrehetra vahoaka tsy afaka niaritra lavitra be ihany ko nefa ary za matoko fa hitandrana am'izay rehetrrehetra zay ny fanjakana tsy hiditra ny anatin'izay le hoe iziriziry a fa hoany am'izay le hoe ka hiteraka korotana fa hoany am'le famahana olana ao anatin'izay rehetra zay ny tena hitodiana be dia be averimberina farany hoe ireo mpanao fanambarana rehetra reo no etany ny randrana syndikaly ndao a avondrona ny rehetra
de iresaka ao anatin'zany akory zany a amahana mba tsy sinny krizy raha afaka ialana ihany ary azo ialana zany rehetrrehetra zany a rehefa miditra ao anazy hoe rehefa manaiky ny rehetra dia hoe tokony misy akoro am'rehetra tokony manaiky ny fanjakana hoe tsy hitany tsy manana paikady mazava ntsony izy am'izao fotoana zao hoe eo am'izay resaka hoe fiarahana am'ireo mpanoratra nambarana ty ambony reo efa tsy atokisandrona satria mivakivaky tsy mitambatra izany rehetra zany mbola hoe atambatra miaraka am'ireo société civile io ihany keo nareo randrana syndicat tahaka tony tsy vao mipotra be ianareo anatin'izay hoe fionana zay de efa mametraka ndray ny fitondrana fa nikononkonona fanaporontanana le firenena tombolamina ia le izy any hoe tsy any amina resaka hoe mikonikonina na anakorotana tsy any am'izay ny atsika fa hoe mazava hoe tsy misy an'izany hoe ny vondron'olona rehetra mahita fa tena latsaka katerera ny firenena ny mpiasa malagasy zay anivon'ny rana syndicale satria zay miaina isan'andro san'andro miaraka mipiasa mahita hoe tena latsaka katerena ny mpiasa malagasy ny fiaina sosialy ny mpiasa malagasy de zay le tanina ao anatin'izay rehetrrehetra zay ary tsy hoany amin'ny fanakorotana zay le mahatonga an'le izy hoe zao de fa alefatsika sady le hoe ny fampiresahana nidirana amin'ny accord politika ialana am'izay fikorotanana zay raha eritreritra ny fanjakana hoe tena efa milamitsika milamima mandeha makany andavaka ve zay hoe ny ilaitsika sa hoe milamima miaraka mifanaraka de voavahany olana fa tsika am'izao ny matony rehetra samy mahita daholy na ny filopirenena zay ny teny hoe tsy ataoko ohatran'ny zay le kabata hoe tsy ataoko ohatran'ny fahavoantrana ny ainanareo teo aloha ny hiainanareo matsapy izy zany fa ny vahoaka dia mantra ary ny mpiasa ao anatin'izay vahoaka zay tokony mandinika lalany izay mieritreritra hoe mpanakorotana reny olona manao fanambarana reny ohatra ny rana syndicale ohatra zao tsy hany am'izay fa hoe tena mitady ny vahoana samy tompony ty firenena ty dao de malahelo zao zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena zao zay ny antony zany tena any tanana ny mpanao reny fanambarany rehetra ho an'ny fivondrona miandritsika rehetrrehetra rovinany isy zany de mifampiresaka ary atsona ny fanjakana ny tena tokony hitarika an'izany raha tena hoe mitia ny firenena izy tia ny vahoaka izy tia ny tanyrazana izy mba tsy siny korotana aza mieritreritra ho atsika hoe ny fipoahana ny mpanao politika ihany ny voatery hitarika ao anatin'izany mouvement tsy voatery rano mety poahana ara sosialy tsy ampoizinao akory de mipoka ny ara sosialy rehefa tsy miditra anatin'izay fiomanana de nzao tsika tsy mahavaolana zany resaka hoe fananana tafika ampitahorana lava zany tsy mahavaolana zany ary tsy mahasakana ny fahana politika zany fa ny fampiresahany ambolona tabatra ihany zay ny vahaolana angezabe mahatonga na etan'ivondrana zay ka tsy mitsahatra fa mitady vahaolana manolotra satria mahatsapy zay fa izay isan'ny tompona ndraikitra amin'ny raha sendra hiarany mandeha ny krizy ka potika ny fiarina malagasy mpiasa foana zany ny vomafy ary isan'ny tompona raiky sao anatin'ireny zay ny mahatonga re tsy mitsahatra mihitsy manao an'izao sosikevitra manolotra ny sosikevitra hoan'ny famahana ny olana mba hialana amin'ny krizy eto Madagasikara. Tsy anjara fantsakana moa zay zany tena hoe mitady ny vahaolana mahomby sa hoe tena tsy manana paikady mihitsy izy araka nambaranareo mahatonga anareo hoe alohatsika livondrona de alotra n'le vahaolana tsika ny zany hoe mazava enina taona ny tsy niova mihitsy ny prime ministre sy ny filoham-pirenena dia zany tokony nanana fotoana tsara nanana fotoana tsara zany ametrahana ny tena paikatra mba ampamirapiratra ny ty Madagasikara ty fa matoa zany tonga ty tsika mbola ohatra zao miara miteny daholo vondron'olona rehetrrehetra hoe latsaka katerena ny vahoaka malagasy de midika zay fa tsisy naomby zany ny paikady tao anatin'izay nefa le paikady atolotra manaraka indray vao maika ohatran'ny makany maniraka ny fitotonganana lalina be de zay no mahatonga ny hoe deny zao mbola tsy io le fongatenena mbola tsy mainy trano de avoaka ny entana de ny fiarovana zany atsika nataotsika am'izao fotoana zao hoe mbola afaka arovana ny tsy isian'ny krizy de ndao ifampiresaka amolona tabatra ny mpanao politika ny société civile reny mpanao ray aman-dreny am-panahy rehetrrehetra da hoe
samy tianyity fireneny ty daholo tsika rehetra mba tsy hisy zany hoe crise eto Madagasikara rehefa betsaka ny crise teto a potika foana ny mpiasa tao anatin'izay rehetrrehetra zay. Efa nisy ve zany hoe fampirarana na fampiresana tamin'io fiarahamonina sasasany atoko politika ao anazy. Ny nentin'ivondrana syndikaly zay manao fanambarana ohatran'izao manao ny hetsika fa izay de miandry zay fampisokafana rehetrrehetra misy fampiresana de vonona ao anaty fampiresana ny ranana syndikaly fa tsara zany hoe ny fiaingana ao anatin'ny hevitra amin'ny fahavononana moa zany efa hita be ny aty amin'ny sehatra zay tsy eo amin'ny fitondranany efa vonona daholo tsy voatery vory etsy sy roa fa ny fanjakana miakina ny fanjakana ihany io rehefa vonona ny fanjakana ka hoe isamy iaro ny firenena mba tsy hiditra ao anatina katerena amin'ny resaka krizy de milamina tonga de mampiantso fotsiny de vita ny ady hevitra ao anatin'izay dia fanaraka ao anatin'ny ambony latabatra rehetrrehetra zany hoe ny aty amin'ny velany zany. Raha ohatra hoe tsy vonona mihitsy izy fa de hoe iroso amin'ny dinika ihany tena rony. Mazava loatra tsy maintsy miomana foana zany ny aty amin'ny ranana syndikaly manolotra ny sosokevitra amin'ireny vondron'olona nanao fanambarany reny zay ny fa paikady hoentinay ho amty amin'ny 5 tsy andryandry zany kosa fa miomana ao anatin'izay rehefa tonga ny fanjakana hoe vonona de manao dinika fa kosa zay kosa de efa miteny aoka kosa mba tsy hipoka ny krizy vo avy ianao hiazakazaka ndray hoe andao avana fa zao de efa tokony hovahana le izy mba tsy hisian'ny krizy ao anatin'izay rehetrrehetra zay satria manahirana be ilay mitsabo fa aleo miaro raha efa mipoka ny krizy olana etsy seroa manahirana sarotra ny mifehan'ny reny rehefa avy eo fanjakana efa hitatsika am'izao fotoan'izao marefo raha izay filaza azy zao de mbola hiaran'ny krizy ve ny vahoaka efa de mba tsy hitongany am'izay de aleo de nyzao de atao zay fa mahana ny olan'izay de zay ny anytananay an'ireny mpanao fanambarana rehetra eny ray aman-dreny ampanahy société civile ny vondrona politika rehetra hoe fa maninona no endrasana ela fa tokony isy ny fionana de manao fa mametraka an'izay politika sy ny stratégie socialy d'économie toekarena politika ao anatin'izay akoro de miandry manaovy ny fanjakana sa tsy anao ho hitatsika eo. Efa mamaraparana ny fiarana sika Rimato Barisorakotomanga inona zany ny afatra ho an'ny mpijery atsika? Ny afatra voalohany moa zany mazava loatra ho an'ny fanjakana hoe efa taona maromaro nareo teo nametraka ny paikady rehetra nanao ny azo atao nalalaka tsara nefa tsika dia mbola am'izao fotoan'izao miara-manaiky ny rehetrrehetra na ny fanjakana azy na nareo ao ara-manaiky fa hoe mbola mahantra ny mpiasa ny vahoaka malagasy isan'izany ny mpiasa malagasy de zay nitondràna ny afatra hoe aleo misoroka mba tsy hisian'ny krizy aleo mifampiresaka na ny ady guerre mondiale aza de ny ambony latabatra ny mamahany olana ka tokony tsoy zay tsika eto Madagasikara ny mpampiasa sy ny mpanao politika mazava loatra ampitaina foana ny am'zareo hoe ny mpampiasa moa zany marina hoe rehefa mihodina ny am'izao zany mahazo vahana be ny mpampiasa satria mitodika any amin'ny arovan'ny fanjakana eny amin'ny rehetra iny fampijaliana ny mpiasa fa kosa zay de mitodika ny mpampiasa ihany hoe tokony ho jerena ihany ko zanefa zay mahabolona ny olona zay ny amin'ny toeram-piasana eny ty tsy mandeha kosa ny asa raha tsy misy any mpiasa ilainy zay fijerevan'izay ary zay mitodika any amin'ny fanjakana tokony hijery ny sehatra tsy miakina ho an'ny fampiroboroboanany sehatra tsy ny sehatra tsy miakina ny tena mamoronasa raha tena hoe hijery an'zany paikady fampandrosoana zany ho an'ny mpanao politika moa nareo ny mpanohitra moa de efa lazay ny rehetra ao koa ny tsy mpanohitra hoe marefo zany de tokony mandinika zany tsika nareo ao anatin'izay rehetrrehetra zay hoe ndao ivondrona hijery inona ny paikady eo ambony latabatra ho an'ny ialana ny mety hisian'ny krizy zay zany tena zava-dehibe de ho an'tsika mpiasa averitry foana ho antsika mpiasa mitsika tsy ohatra ny talohantsony zany tsika hoe ataon'ny olona hitsakitsana fotsiny hoe efa misy ny akoro avy any de tsika niaritra ny mafeto tsika hatram'izao nefa tsy hitatsika reny tamin'ny vala amby 24 reny tsy hita enina taona 7 taona zao tsy hita ny mpanao politika tsika de zay mahatonga tsika mila miomana tsika ho an'izay le hoe fanoloratsika ny raha sosokevitsika
hoan'ny fijerenany sosialy sy mitekany isika ny mahalala bebe kokoa nohony ny sehatra hafa ao anatin'ny sehatra misy atsika amin'ny fampampotsona ny tontolon'ny asa zay no mahatonga ny hoe ilain'ny syndicaliste ianao camarade zao de zao ary sika randrany syndicaly efa akaiky ny mpiasotsika zao a ho ampiroborobono zany a ho an'ny ty 5 ty ary any tanana atsika rena tsy salasala manatona ny ty amin'ny foibe miantso a hoan'ny rehefa misy olana any amitsika any a tsy voatery hoany zany ny famahana olana akapobe ny zany resaka accord politika ataosika fitakiny zany sy ny société civile fa ny atsika ny aina fiainany andavanandrotsika syndicat sy mpiasa kosa dia mitohy atrany a mila mitatitra ty amin'ny foibe a naza misalasala rehefa misy a midira syndicat ilainy syndicaliste ianao a ty tena manao an'izay le hoe ezakytsika mba tsy hiatra mafy aty amitsika ny krizy a raha sendra isy zany satria am'izao mbola tsy misy krizy be ara efa tsika ny miaritra ny mafy a vo mainka fa misy krizy zao a de mila mivononytsika ao anatin'izay rehetrehtra zay makasitraka ny aminareo amin'ny TV Presse mada dia makasitraka indrindra ny mpanaraka ny fandarana zava-dehibe ny fanasany atsika am'izao voalohan'ny taona zao a de miomana ihany ko tsika satria peta be ny mbola pakady hoantsika ho an'ty 2023 na de ny anankiray ngezabe tsy adino aza le mikasika an'le fanaovana ny didy fampiarana rehetra ny lalàna ny asa vaovao iny contrat vaovao iny a zany mbola enjana be satria mbola peta be a ny andininy izay hitatsika hoe manahirana tsika mpiasa a mamono mpiasa mbola any anatin'ny resaka didy fampiarana ny mila jerevantsika ny fiarovana atsika fanatsarana an'izany a mandritra ny fotoana de antenaina ny fiaramiasantsika rehetrehtra syndicat rehetra ao anatin'izay rehetrehtra zay ia nkasitrana fiany moa zany andrevato Barson Rakotomanga secrétaire général ny randrana syndical nanaiky ovain'ny fandarana voalohany teto am'izao fandarana ny tsikafiny TV Presse mata zao mankasitraka indrindra tompoko makasitraka indrindra de misaotra ny ekipan'ny randrana syndical rehetrehtra zay anatanteraka ny 420 ary mbola mampiomana any zareo koa ho an'ny fahavononana indray etry atsika ho an'ty 5 sy 2 arivo ity misaotra